Tokolasy vavy ny fandaharana debatsika debanao no manjoyanao ny atokantranonao any am'izao arivariva zao. Ny vahintsika androany dia andriamatoa cité-ny ranjanao solonyaiko zay vahiny mpandalo matetika eto amin'ity fandaharana ity. Nahoda manao kory zay. Mbo soa avao. Misaotra betsaka manokana anao. Andriamatoa Zokibe Francis mbo nanasa ny tenako amin'ny fandaharanao ty. Za manokana manko manana didy sy andraikitra mahasolombavambahoaka ny tenako. Zay indrindra ny antony anekeko isaky tonga eto aho mba manararaotra koa amin'ny alalan'ny fandaharanao ty miresaka amin'ny vahoaka ny Toliara. Satria misy vaovao maro tsy maintsy ambara koa, misy koa feon'ny vahoaky voaraiko ao anatin'izay zavatra zay tsy maintsy ampitaina satria am'izao vanandro iainantsika zao resaky teknôlôjia ty fa mandeha mafy ka plateau ohatran'izao no iresahantsika ny olo aby andafy any manaraka atsika, olo aby manera Madagasikara manaraka atsika. Zay indrindra ny antony hoe mety amiko mihitsiny no tonga ao amin'ity plateau-nao ty. Inoana marimarina zany fa dia hisy vaovao ho resahana eto satria mandeha ny raharam-pirenena ary dia tsy vahiny aminao ny zava-misy eto Madagasikara. Ny fanontaniako apetrako aminao andriamatoa filoha dia ny fandalovanao eto hita amin'ny tambasotra ny fizaranao Kidoro. Betsaka ny fanontaniana mahakasika an'izay asa misy fanazavana hoentinao mahakasika ny fizarana Kidoro omaly teto Toliara. Izy io zavatra fanampanatenako ny vahoaka izay tratra ny loza nandritra niny rivodoza matety mpitsanga teto Toliara. Satria rehefa nidina teny ifotony tenako tena nijery marina inona zavatra mitsanga any de na tsapa aho tamin'izany fotoana zany fa tena maro ireo vahoaka potika le fananany ary anisan'ny zavatra tena potika tao le Kodoro. Fantatsika tsara fa zany torimaso zany tena raha vao tsy mipetsaka tsara de misy impact amin'ny fahasalamana amin'ny fiainana vahoaka. De nanapa-kevitra ny tenako izy io tsy siady tena ambarako eo tsy siady afaka jerenareo ny projet siadiko rehetra any mbola motondrainy amin'ity fa tsy siady eo fa eto moa manararaotra anambarako ny président fokotany rehetra manerana ny Madagasikara raha ny lalàna velona eto Madagasikara de tsy manan-kery-tsony ny sony atao satria ny lalàna no miteny 3 mois aorian'ny fametrarana amin'ny fomba officiel ny maire zay voafidy eo de tsy maintsy vitaina ny élection ny président fokotany aloha zay vo vice président ary tsy azo atao miaraka reo fa 3 mois zay no nametsarana ny maire atsika nametsarana ny maire manera Madagasikara ary fifanisy fampiresahana tamiko sy ny ministra fa nampanantena jusqu'androany tsy natao ny élection de raha ny lalàna zany tsy manan-kery intsony misonia ny président fokotany rehetra zay tsy nanao élection na manao nomination rehefa tsy manan-kery satria ny lalàna velona amin'ny tena manao élection de zay mahatonga anay sady aika atahoana moto ty satria misy moto anjara amin'ny président fokotany de tsy hita ny anovana de miandry nefa za mbola siadiko tam'ty koa mbola nataoko moto ndray satria 41 ny isanjareo misy koa avy aty amitsika koa handrahazo moto koa de tsy siady iny fa tena fahatsapako hoe za sy teny randriana solony aiko ane tsy de olona manan-karena loatsy fa raha ny ahy angamba ny banque centrale io nahazo Kodoro aby le rozy aby
fa ny raha natao fotsiny de tsotra hoe mba reny zoky olona reny no iverenako isakiny 2 mois isakiny 2 mois izarako mba hanomezantsika an'izay kodoro zay satria tsano kely anie zany ary tena hitanao hoe niditra taony rano niditra taony maloto le kodoro nipotika tanteraka de mba avy aty amin'ny solomavambahoaka zany hoe mba manao an'izay zavatra iray mba mahatsiaro an'ireo raitsika renitsika izay tsy afaka manao ninina tsony ary raha tsy misy an'ireny kodoro reny tsy anana kodoro mihitsy reny olona reny satria tsatra ny rano iny tsy vitany hoe potika no maimbo ny maloto le kodoro zay tompoko ny antony nanaovako aneny hetsika iny ary mbola mafisiko tsisy ady io afaka jerenareo any amin'ny préfet any hiditra amin'ny lalilalina atsika anzay matao solomavambahoaka mbola teto Toliara anao de efa reniny zava-misy teny Andaboy teto Toliara ville tamin'ny 6 avril ny zavatra nisy tao Benetsy zany hoe mandidina ny resaka fanoherana any base Toliara inona ny azonao lazaina manoloana an'ireny herisetra sy fanoherana mavaivay niseho teto Toliara sy Benetsy non le izy forceny ingahy Rajoelina ty base Toliara ty tsy haiko inona ny antony mametra fanontaniana hoe inona ny tena antony iforcena ty base Toliara ty ary tena baikony mihitsiny ny na hatramin'ny premier ministre hatramin'ny ministre rehetra miditra forcine mba alaiva antsara ministre ny environnement tenako zao mihitsy nandeha nidina tany ranobe imbetsaka ministre ny mbola fanteneniko tamintsika teto zay ministre ny minina teo aloha koa nidina niaraka amiko tany ministre minina roa zao fa nidina niaraka amiko tany na tamin'ny andro ny ASVM na tamin'ny andro ny ingahy Anjenerina Rajoelina de rehefa namoaka an'iny sary iny aho hoe ity ny baobaby ho potena raha ohatra alefa itetikasa ny teny am'izay ministre ny environnement hoe riny baobaby sary reny tsy sariny baobaby any ranobe fa sariny baobaby any manam-peotra ministre ny environnement tsy mahafantatra baobaby raha tamin'ny firenena mandroso tonga de démission 5 minutes après tonga de démission raha tsy midémission izy prime ministre mihitsy no manala azy tsy ho ministre mihitsy satria le olona fatatsy mino fa fatatsy ministre hoe avy ao fa le forcine apetraky ingay Anjenerina Rajoelina mahatonga an'izany jereo premier ministre rehefa tonga taty inona na zavatra nataon'ny premier ministre fa milamina le izy fa niresaka tamin'ny mpanohitra zay niresaka tamin'ny mpomba zay tsy nisy akory le izy un premier ministre miteny zavatra tsy nisy satria forceny ngay Rajoelina avy a de lasa tsy haiko de anao asa tanamako gouverneur tonga le olona gaga ka raha toy base koa ka raha iny tsy base raha iny base fa natao tsy base tse le izy tsy base Toliara de miteny le olona voafitaka zahay de hita enao zany fa mahatsapa maninona mipatitaka daholo ny olona rehetra hoe lasa manaonao foana lasa ohatran'ny hoe misy lainga zany ao anatiny aiza kosa ny ministre tsy hafantatra hoe ty baobaby ty baobaby ranobe sa aiza koa zany prime ministre tsy hafantatra hoe iza marina tena mpanohitra base Toliara fantatra daholo ane manohitra base Toliara vaoko ny Toliara manohitra ny fa le izy misy forcine maninona za raha mamory olona sakanana de iny ny sakanan'iny ka zavatra niseho tamin'ireny mampiseho mihitsiny tsy fanaran-dalàna satria za inona zany solomavambahoaka zany olom-boafidy manana zoa manao tatitra manana zoa mihaino vahoaka fa ny zava-misy mamory vahoaka rozy mahazo za tsy mahazo mamory vahoaka ono anzay matoa solomavambahoaka
eto Tuliara no anaovana ny conseil de ministre amin'ny larobia zao ianao solombavambahoaka izy filohan'ny repoblika ohatrany mampitehiteny anao ao hoe te hanontany anao manko tena marina hoe tsy possible satria eto amin'ny tany nahalany anao zany eto amin'izao fotoana zao tsy possible ve ny hisia ny firesahana entre ianao solombavambahoaka sy ny filohan'ny repoblika hamahana izany raha le resahanao zany hoe ny mahakasika ity resaka base Tuliara izay mahabe resaka ty tsy possible ny hisian'izay resaka zay non raha ny amiko manokana na napetranao araha fantaniana zay na tsy napetranao fantaniana zay za sy tena rendrana solony aiko raha vonona tokosany ngay anjenirena rajoely tena hoe objectif tsara zahay mirahalahy hoe iresaka sy jereny fotony za vonona ary zany hoe ny invité ny madame ambassadeur ny ambassadrice ny américaine andehany fotony hijery zay indrinany ny olana amin'ity fireneny ty zany conseil des ministres zany a ingay anjy rajoely ny manapaka izy tsy mbola nandeha tany tsy nahita maninona moa iny ministre iny rehefa nahita tany de ray vola taoriny nampiantonina le izy fa mila jerena mila midinany ianao mijery azy hoe ity raha zao manapahevitra am'izay fa eto ary rotiko ty fandaharany ty raha heniny andriamatoa ingay anjy ny rajoely vonona izy andao zahay hanao descente any de eo zahay hijery miaraka amin'ny techniciennareo na tsy misy mpanohitra hafa za irery hijery hoe io le izy reo le baobaba ataon'zareo tsy misy zany tsika 4 kilometre niala amin'io hôtely reo andao jerentsika le hôtely rehetra satria ho maty reto hôtely reto rehefa atao io andao jerentsika izy daholo reo fiokotany handalovany ty ina moa anaran'ity reo camion mandritra ny telopolo tao mahery tous les 15 minutes 90 tonnes ozy izy zareo fa 160 tonnes io taloha andao tsika ho any andaboy hijery hoe io any andaboy zao hoe de foinao ve andaboy io simbaina amin'izany zavatsany sa vonona ary atao aty ny conseil des ministres atao aty Tuliara voalohany aloha za tsy nahazo invitation zay aloha zavatra anankiray fa iny tsy maniny mampanao tsara ngamba amin'izay tsy manay zay ao moa halalany zava-misy eto Tuliara raha tsy za solombavambahoaka ray zay faharoa ny olana eto amin'ity fireneny ty eny misy elanelany le mpitondra sy ny vahoaka tsy tsapany ny mpitondra mihitsy le fahorian'ny vahoaka tsy tsapany le mpitondra zavatra ilainy vahoaky zay mahatonga an zareo mandany an'le vola any amin'ny zavatra hafa io zao filoprena handany vola any amin'ny terrain mandany vola any amin'ny lac ny arivo mandany vola any amin'ny soixantaine de millions lany barea io na piscine manara-peny retretretra fa le zavatra maharary any vahoaka tsy fatany za zany mba naniry anareo ministre reo nareo ho tonga ty Tuliara za tsy miteny aminareo mandeha hana taxi brosy fa raha mba nandeha katikaty nareo tsy hananahy fa nandeha nareo baka Tananarivo any miavy Tuliara eto zay no atao hoe conseil des ministres décentralisé tsapanareo am'izay hoe ino le fahorian'ny vahoaka lafa miala any nareo njanareo hanao conseil des ministres voany courbature aby nareo iaby tsy zaka lala baka an'izao potiky de inona raha ho tapahinareo nefa tsy hainareo inona le raha maharary any vahoaky zay ne ny olana eto amin'ity fireneny ty misy an'izay elanelan'izay de déconnecté tanteraka le mpitondra am'le fahorian'ny vahoaka zavatra ilain'ny vahoaka raha ny fanazavana voaray andriamatoa solombavambahoaka ao anatin'izay conseil des ministres zay dia efa nampanantena ny filohan'ny repoblika fa hijery akaiky ny resaka base Tuliara tamin'ny fivoriana farany conseil des ministres dia nisy resaka 1 million de dollars ny resaka fampanaovana ny resaka foto-drafitrasa izay ho tanterahany base Tuliara ao anatin'izay ao nakory ny fahitanao zay zany hoa zavatra
amiko resaka hoentina handemena ny sainy toliara fa za mino raha tena te hatsapa hoe ilainy toliara hoe bazy toliara sa tsy ilainy toliara andao ary a tsy tenena fotsiny ny to fotoana fa tonga de miteny hoe afaka adiny ray nareo toliara rehetra mivory andoaboly ao fa ikabary ao sy teny feno ikabary mikasika mibazy toliara fotsiny feno andoaboly ao afaka adiny ray hanapofoko anao 1 million de dollars 1 million de dollars ohatrinona zany 4 millions de dollars ny volany hôtely rehetra manodidina andreny 4 millions de dollars ny ombony mandeha misakafo ao anatin'ny alany hopoteny-jareo 4 millions de dollars vidiny rano tena madio tsy mila mandalo ino anarany filtre tsy mila diovontsony zay halanany ambany tany 4 millions de dollars ny karazana ho fanafody ho vidinao raha sanatria ka tonga am'izay ny tsy mety ka tsy atao resaka vola aloha ny ady hevitsy eto aiza le cahier de charge fa manino afenina de ny vahoaka malagasy ane miandry ary ty raha rany bazy toliara tsy fa tsy raha rany sy tena jerasoniako tso de dis anao na mana francis fa lasa raha ny vahoaka malagasy rehetra aiza le cahier de charge fa manino afenina le izy aiza étude d'impact environnemental et social fa manino afenina daholo zany zavatra zany de terena le olo hoe tonga de miasa nareo bazy toliara fa tsy manara-dalàna ane le izy ka io tsy mila conseil des ministres hiteny an'izany la raha ny soa io tsy ahila conseil des ministres tonga toy nareo hanao conseil des ministres la raha ilainy vahoaky fa manapa-kevitra avao de manao aleloy aby zahay aty mba noharonareo moa anovinareo raha io ino moa anarany tya semaine hisolo anohitra zany sa le gaz ao mahaboboka io na tonga de amenareo sambo aby vezero andeha anjolo hein de arato la isa anohitra an'izao fa na ponina tsy misy ranomasina io mahazo trondro dao 4 tonnes moa alainy chinois alainy union européenne tsika te tsy mihinana na le plateforme iny fotsiny amboariny eto tonga de misy asa tsy haiko hoe plus de 15 000 personnes zay asa zay tsy nefa trondrotsika no alaina raha mipetraka io plateforme io de misy vehivavy 15 000 personnes miasa eo manetitetika an'ireny trondro reny manavaka ny lohany sy ny trondro zay tsy ao anatin'ny cahier de charge sady miteraka asa miteraka sakafo ho an'olombelona miteraka sakafo ho an'ny biby fa maneno zany tsy atao hein tiara bazy toliara ty ohatrina ny firy ny olo 480 tamy taloha tany étude d'impact non i raha cahier de charge ary tsy miova am'izany iny ka fantanina mipetraka ino raha niova taminahatonga ny ngay rajoely sy ny olony nanohitra ny bazy io ino raha niova tsisy ane raha niova de manaiky ndraiky androany ino raha niova tamin'ny andro ny président Heri Rajaonaromamy ino raha niova au contraire vao maika misy raha minéraly hafa danger koa raha tahalandrozy koa maro fa za manko tsy andehanako any heky mitady étude d'impact environnemental satria ry zareo miteny an'io fa tsy sahany zareo mamoaka azy za fa nanora tsy tany amin'ny FMI sy banque mondiale satria décret Messi io anankiroa io ary io tsy mandefitra io matory zareo honampia hoe ty vola ty tsy omena any Madagasikara raha tsy miboaka fa ny boaka io matoa vola io miboaka de izy nytenen'ny ministre environnement iny hoe fefa niboaka décret Messi tsika zany tenena hoe manao ino anareo te manao fanoherana bodongero ina am'izany bodongero ina fanoherana tenen'olona ataoko hoe bodongerona
forciny fitenenako hoe potiky lalana ty raha miteny ministre mba mandehana bakao nareo mandehana katikaty fitenenako zao bodongero mba hitiavako ministre reo hiaina raha hiainany vahoaky isan'andro ane misy taxi borosy amanjato no mandeha amin'iny ary misy olona maro maty sao de tsy fatatsika ny accident sao de tsy fatatsika olona ty fitifirin-dalo eny satria lalana ratsy mba hiainatsika le zavatra manahaky tonga teto zao filoam-pirenena tamin'ny cyclone iny manino nipetraka tao anatin'ny kianja mitafo tao fa zaho nandeha ny roboko tany nahitaky nyreo ovahoaky reo ho toy le fijaletsika ato maloto reny militsy ny tranonareo to le neny loadoaka aby tongotry n'olo reny nefa tsika raha fa misy arety misy combat tany Kinshasa handefa mpitsabo antsika ia mba fa naheno mpitsabo nalefa tamin'ny vahoaka malagasy zay potika ny tombony maro olo maty amin'ny hôpitaly eo zao maro fa andafy andro manahiry atsika satria tsy tsapatsika le fahoriny vahoaka za zany déconnecté zany ty vitondrano ty zay ny invité koa e na raharahany base toliara na raharahany fiainany vahoaka mba andaotsika hijery fotony fa tsy fitapitahana manahaka an'io foana ny fomba fitondrana an'ity firenena andramatao cité ny verenao kely le resaka fifandraisana zay eo aminareo sy ny filohany république hita amin'ireny tambazotra reny sy ny manakoako ny zay resaka nampitaonao amin'ny resaka hoe zaho tsy pelaka sy koa hoe zaho tsy sarim-bavy ary zay zavatra zay anisany anakianan'olo ireo mpanenjika anao aiza ho aiza ny fanazavanao ny hoe inona marina ny tianao nyresahana atao anatiny non zany tsy nandeha nanao déclaration e za nisy olona manina moa ty mpanao gazety ny tonga nanontany ah satria mazava ho azy a zany no vizen'ny filoam-pirenena ozy izy mpanao gazety amy resaka fanoherana amy resaka ina anarany teo hozatra za tsy niteny olona za niteny ny tenako hoe za sy teny randrianasoniny aiko za tsy pelaka za sy teny randrianasoniny aiko za tsy tsarim-bava zay mahatonga ahy hitanareo misy hozatra io za tsy miteny olona hafa ary za tsy manarato olona za tsy olona adala sanatria mivavaladiny lela za olona nitezaina sarotra amiko hiteny anao ianao ianina zao za tsy miteny an'izany za olona mba nitezaina ray aman-dreniko fa za sy teny randrianasoniny aiko kosa de nitenitenako hoe ianao hozatra oui marina zany za misy hozatra satria za tsy sarim-bava zay ny teneniko hoe za tsy sarim-bava za misy hozatra hoe tenenina hoe za manana hainy tsisy fitiavana ino azafady re tompoko ny fitenenako ve hoe potiky lalany eto Madagasikara ny fitenenako hoe betsaka mihitsiny ny olona tsy voapehena vita asa-panjakana ny fitenenako hoe tokony andray mesure nareo fitondrana satria miakatra ny vidim-piainana hoe miakatra isam-bolana za ny tena an'io voalohany 200 ariary io satria iny lettre de détention nalefanjareo tany amin'ny mpamatsy vola mahazatra hoe zahay hiaiky fa hampiakarinay raha toy mba isia mesure hoe mba io ary a tsy manan'olana nareo fitondrana hampiakarinareo karamany vahoaka malagasy karama farana ambany atao 100 € zany de ampiakary 30% ny karamany ina moa anarantia karamany rehetra zany ve hitenena tsy tia olona jerevinareo ny fitenenako hoe tsisy fampandrosoana zany eto Madagasikara raha tsisy décentralisation zany ve bodongerona zany sy ozatra ny fitenenako hoe tamy 14 septembre 2020 ingay rajoela nampiasa ny ministère ny finance ny bloqué ny ristourna rehetra hoe tsy omenany commune
ny fitenenako an'izany ve de bodongera ny fitenenako hoe tsy mety a reo ina naranty hetra tsano manera Madagasikara reo halefany Antananarivo indray alefany amin'ny fohy be fa manina mera manao an'io mba vola fidiram-bolany mera eo ny fitenenako an'izany re io fitenenako any Jirama hoe problème be io zao hoe misy groupe ao tsy maintsy tonga aty Antananarivo groupe reo mois de mars tsy fa mois de mai tsika misy groupe tonga ve eto Antananarivo am'izao fotoana zao zay itenenako hoe lalany iny tsy mety hitondrana reo groupe reo ny vidina tsy teneny zareo any amin'ny manodidina 30 millions groupe reo rehefa tsy ho tonga ao Antananarivo groupe reo satria manofa groupe Toliara alefa Sambo tonga Toliara eto alefa Sambo tonga Dego tonga Mazenga fa tsy manofa groupe reo na ny sasana am'izay fefa misy vola ao ananovana câble i-connecté Antananarivo sy ny iza moa anaran'iny sy Thomas alefa sy connecté vo de lasa fa manina tsy maintsy forcena foana le izy sady very vola tsika no very ny tenenako hoe rananaiky ingay rajoaly hoe iny projet saofoka sy volo be iny tsy simbaina fa tonga de natao iny androany tsika fa nivoavady olo no problème ny énergie satria durée de travaux à 5 ans fa navita 5 ans mihoatra ingay rajoaly satria vola fa nisy ny olo anao azy fa teo ny fitenenako rehetra zany be novanao hoe bodongera tsy vita ny ozatra taizana ampiasako ozatra tsisy fa ny amy fantatro hoe le vahoaka malagasy mijaly amin'ny fanapahan-kevitra zay tsy voahevitra zany no itenenako zany tsy zany napetraka lalam-panorenany ho lehibe ny fanoherana ao aminatiny lalam-panorena sy lalàna ao anatin'ny antemeram-pirenena ary izahay mpanohatra no omeny lalam-panorena fahefana sady hanakina no hitondra sosikevitra koa satria ve marina reny fanakianako reny koa satria ve marina reny sosikevitra ataoko reny de tsy ataonareo hono andreo fotoa solom-bavavoaka mandeha tokoa ny resaka mankasika ny mety ho fanesorana anao amin'ny place maha vice président anao resaka mandeha eto anao nanao marina na marina na tsy marina non izy io fa nazavany honorable fidèle Razara Pierre marina ny fanjakana tsy afaka manaisotra izany ny fanjakana tsy afaka manaisotra satria nanino za tsy olo ny fidiny zareo fa ny fidiny firaisakina firaisakina ihany no manam-pahefana manao an'izany zavatra zany sady iza moa hiteny aminao fa raha asorinao ka tsy hiteny aho zao koa ny mbola fidiny Toliara mba manontania olo Toliara eto hoe ie débitenareo tianareo hanaiky zay vahoaka ny Toliara za mino tsy hanaiky zay vahoaka ny Toliara ka tena marina aloha raha ny faneriny zareo ary mbola misy moa tsy ambaratelo ho teneniko fa mbola tsy androany fa tsy tiany fanjakana mihitsy za mpanohitra lehibe ny mpanohitra ao am'raha fa mbola ho tonga fotoana resaka an'izay ihany ianao mandeha de mandeha koa ny resaka satria amin'ny taona 2028 no tapitra ny mandany filohan'ny république raha ny tena izy zany a tsy afaka milatsaka tsony ny filohan'ny république am'izao fotoana zao mandeha de mandeha ny resaka amin'ny mety hisiany hevitra hahafahany milatsaka indraiky aiza ho aiza ianao am'izay fanehoan-kevitra mahakasika an'izay non firenena ny resaka eto tsisy firenena mahafirenena azy raha tsy mipetraka ny lalam-panorena io anisan'ny base fototra anankiray vérité fondamentale izay iorenany ity firenena ity na tiana na tsy tiana na mahafaly na tsy mahafaly tsika fa nanan'olana amin'ny resaka hoe very nationalité ingay Rajoelina
mbola hiditra am'izany ndray koa ve isika satria azadinoana fa ny lalàna momba ny resaka nationalité ny haitsika mitovy tanteraka mitovy amin'ny any Côte d'Ivoire de décision nefa samy hafa nisy olona frantsay olona hilatsaka filoham-pirenena atao Côte d'Ivoire nandeha nanao demande izy ho lasa vazaha tonga de very le nationalité de nyfanapahakevitsy nariny ndray koa le nationalité mahavazaha azy aleo ariko anty ary zay ndre ny angaviana amin'ny ngay rajoely hoe mba ario ty 8 centimetre anao ty satria raha ny lalàna ny frantsay momba ny nationalité raha vao manitikitika fotsiny ny tombotsoan'ny frantsay tonga de alainy iny jereo président Comore sa mihitsy nangataka fa tamy voalohany ary niderako ny ngay rajoely isa nitaka aneny Îles Éparses fa lafa navoaka ny frantsay am'izay hoe attention fa ia misy nationalité nao toy ahoana hivoahany zavatra ohatran'ireny tsisy hivoaka sarotra hivoahany zavatra ohatran'izany ary mino fa raha iny talohan'ny élection 2018 iny nihitany président Hery Rajoelina Rompiana tsy nilatsaky teo iny tsy nilatsaky iny fa zay le izy izy manam-pahefana tereny moa izany ka mbo hiditra am'izany koa atsika raha oroba inona ny mety hiseho inona ny mety za aza terena aminany zavatra ratsy zany fa manirany Madagasikara ho sambatra ay ma lasa resa be koa ny resaka colonel Rakotomamonjy amaha solombavambahoakanao manao mpanao politika voizina de voizina io resaka colonel Rakotomamonjy zay any ivelany am'izao fotoana manao akory ny fahitanao an'io io resaka colonel Patrick Rakotomamonjy ty ity zavatsy ty aloha nary zareo amin'ny fitondrana raha fa tsy mitovy hevitra manahirana io zavatra ary anisany olona nanompo ny fitondrana io rangaha io zay ne nahatonga ny président Sénat tena nasany teny hoe nareo tsisy mahalala ny zandary na ianao ngay rajoelina na ianao premier ministre tsy misy mahalala ny zandary nareo fa zany mahalala ny zandary za kosa aloha de masamy teny eto fa diso toerana président Sénat miteny an'izay zavatra satria fa retraité izy tsy anjarany tsony miteny an'izay zavatra fa reny fanehoan-kevitsy ny reny kosa aloha akoatrin'izay za tsy mitovy hevitra amin'ny rangaha io misy marina ihany rehefa misy olo zany misy andraikitra napetrana aminy tsy tanteraka jereo dolo reo olona reo zay ny tenenany hoe hatramin'ny ministre raha vao iaby hatramin'ny olona ny andry azy io raha vao fa zao nefa ny zavatra tokony manamboninahitry mo miteny an'ireny zavatra marina ve zavatra teny sa tsy marina ary matoa ingay anjy Rajoelina ny teny hoe fa ny andafy izy nalala azy nefa izy ny teny hoe tsisy fantatry dossier izy reny mahafantatry fa ny andafy izy misy zavatra tsy mazava amiko zany ary matoa tsy mitovy hevitra ry zareo ao dikan'izay misy te hamono any colonel fa misy miaro any colonel inona re tompoko ny dikan'izany rehetra zany fa manina misy miaro i colonel io ao fa manina misy te hamono colonel io ao zay ny fehiny manina misy miaro colonel toy ary manina misy te hamono colonel toy zay ny tokony mahatonga androzy hoe ny ainay vahoaka malagasy fotsiny ny fiarovanareo colonel tsy hamonanareo colonel anareo fa misy zavatra ny teneny tao
andao anao fanadiadiana momba an'io zavatra teneny de mipetraka transparence hoe ayve zany aza dinona tena aza dinona symbole ny fahaleovantenatsika ny force ka dinotsika zay misy hasiny lehibe io mahafirenenatsika ka raha io koa ro voatohitohina raty zany raha tsika iresaka firenena malagasy raty zany nao vice président misy fitoviana ihany le eritseritsy fa raha nieno any raha matoa lalatina Henriette aho nilaza koa io raha matoa io tamin'ny farany herinandro tao fa tokony hoe sorona izay rehetra tsy mahavita ny asany ao anatin'ity fitondrana ty ohatrany zay zavatra zay tiako mba halala ny hevitseritsy ao mahakasika zay raha ny lalam-panorenana aloha raha ny lalam-panorena de miteny fa raha azo tsapahitanana tsy fahombiazan'ny gouvernementa de tereny lalam-panorenana ny filoham-pirenena hanaiso ny prime ministre non mbola tsy azo tsapahitanana koa zany ino moa raha mba vita amitsika eto inanika tamin'iny fanambarana zay nataony prime ministre rehetra reny avy amin'ny programme nyteneny zareo reny ina raha nany zavatra nylazainy filoham-pirenena politika kapobeny fitondrana rehefa nentina atao aminay ina am'ireny mba raha tanteraky ino zao mba raha tanteraky ino valy ny tompoko à 80% mahery angamba tsy isy zavatra tantera mijaly ny vahoaka ny era Madagasikara potiky ny lalana potiky ny jirama potiky ny fiveloman'olo ino anarantena lavanila potiky fambolena toliareto fa tsy afaka manao exportation na kabaro tsonitsika kapiky tsonitsika po zany nefa mamotika atsika ne zany tsy misy taitra any ao amin'ina moa ty ao amin'ny fitondrana hoe tena misy olo fa tena potiky ndraiky koa ny fivelomana ane ka amiko tsy rehefa tsy mahomby de mamedram-pialana de izy ary ny tsy mahomby izy ny tsy mahomby io zavatra rehetra centralisation mioapapa nataony ingay radio reo izy ny tsy mahomby amin'ny tany républicaine sy démocratique rehefa tsy mahomby ny filoham-pirenena mametram-pialana ino ko raha ino ny olana raha mametram-pialana izy de tsy mahatsapa ve fa tsy mahomby mahamenatra ane vao manao kioko avao ena oda zaho izara vary efa tsy kapoaky ho ain'olo iabiaby tsy tenjika andaboly eo zay sisy nataon'ny filoham-pirenena mahamenatra ane zany tena mahamenatra zany hoe vahoaka anao ho zaraina vary le avy aby raha hainao zao Maurice teny hoe andao fa izara vary efa tsy kapoaka tsy misy olo tonga eo mahamenatra zany zavatra zany fa raha zavatra bebe kokoan'izay zay vao misy olo tonga ianao hoe any firenena mandroso reo itenany zany non mahamenatra zany zany filoham-pirenena fa mizara sakafo zany mahamenatra zao tena mahamenatra hoe filoham-pirenena andeha hizara sakafo raha zay hoe tsy tsapatsika mahamenatra raha zao mampitehitsika any ambany tany mihitsy hoe filoham-pirenena mizara sakafo salamtehiteny ianao zany hoe ny solomavambahoaka sy ny ambany atelo no afaka mizara sakafo na de solomavambahoaka fa manahira fa tsy hita atao fa olongotsika reo fa mosare tsy mety zany mizara sakafo zany tsy firenena ny resaka eto misy zavatra tsy mety eto asa ro tokony teneniny hoe ina problème fananana asa ato ina problème insécurité ato ina problème ny lalana ato ina problème ny fahasalamana ato zany
fa zany hoe ndeha hizara sakafo ary io klasen'olona atsika farany mahantsy hitanao Burkina Faso nanonga-panjakana izy lasa vedety ngahiny i olona rehetra manera vedety satria itsy niazy tsy zay hoe andaotsika andeha amboly ty azy andaotsika tsy hitady fanampihana atsika fa andaotsika tena atsika avao ro hanao atsa atsika mirespecte amboly aby onao nje matao solombavam-bahoaka régime parlementaire iainatsika zao ianao solombava-bahoaka ny fanontaniana mety mipetraka de hoe raha izao tsy zavatra tsy manjary aby tanisanao teo tsy tokony andeha hiroso amin'ny resaka motion de censure ave nareo am'ty session parlementaire ty raha mitanisana zay zavatra apetrakinao amy fanontaniana zay sa apetrakinao amy député manona fitondrana apetrako aminao satria ia miresaka am'ireo député reo iaby zaho manko tsy député njabatao anoharondrozy ao ane misy lalàny zahay tsy maro anisa tokony apetraka amindrozy raha io fa laha zahay no maro anisa ny hainay tokony ataonay sady zahay avao ane ro député hinanaky zao zahay vitsy anisa io misy fa député manao fitondrana zao mahasaky miteny hoe misy olona monolo aroy tsy zarizary ny fahasalaman'ny vahoakany tsy zarizary ny lalany tsy zarizary ny sika fa nahita député manao ny fitondrana zao mahasaky mivolana farafaratsy mangataka amin'ny fitondrana zahay fa misy an'izao zay farafaratsy ataonao tsy mahasamy volana hoe zao hitanao misy valala zao antimoany zany valala zany amy 2025 fa tsy tokony hisy matoa zay firenenao misy valala na galala fa izanao azy ny antony goragora zay ny asany ministèrany fambolena misy zavatra tsy mety ao zay satria misy zavatra tsy mety atao isa-taona io zavatra mbola fiveloman'olo maty ndraiky an'izay tsakon'olo reo fahoraha iny maty balahazon'olo reo maty raha ino anarany kapikin'olo reo maty kabaron'olo reo maty hinanaky zao aia koa zao ty hipevany ty fiainany fahasalamana fa tsy mahataitry volondohany ty fitondrana ty raha zany tany andafy tamy firenena mandroso tonga de midémission aby démission mihitsy ny izy anarany iny ministre ny agriculture satria tsy mety ny asany misy zavatra respectena io za taloha fa ny tenan'io tandreminareo fa mbola tsy mandeha ny campagne amy resaky valala io afaka 3 mois iny boaky valala reny na boaky vidéo iny zay rozy vao nandefany iny koa tratry fa maro ty volo maty miresaka moa zao hoe nareo sisa mahasaha mivola zany hoe mahasaha miteny anisany anakianan'olo anao koa nzay matoa solombavam-bahoaka ny fitenenana fa de milasa maro ny mahasaky miteny hoe nzay matoa sy teny ho de ambadiky ny fitaratra na amy resaka Facebook no tena mamely mafy zany hoe manakina aiza hoe zany fahitanao zay fanakianana mahazo anao zay zany hoe namana Francis manao terrain aona moa ny halalako fahoriny vahoaka reny fa izao fitondrana zao ro mibloky ahy na maray avao rozy hoe amena lalana hoe hanao amory vahoaky mandeha manao terrain vitako zany iny moa nahalalako hoe amy Facebook ve nahitako an'ireny olona tratrany aretina nandritran'iny rivodoza reny fa kosa na tiana na tsy tiana ny akabeazan'ny Madagasikara fa tsy mijery télé fa tsy mamaky gazety vakiny amy télé amy Facebook ao télé vakiny ao koa ino anarany ty gazety ino no ampitaiko ny hevitsiko ary raha misy hevitra manelingelina zao fitondrana zao hevitra pitaiko fa tenena aby ny anarako fa tsy minarandrozy mitenena manoatra ny cité vadika koa zao ny rasa
lasa mipitondra koa no manohitsy ny mpanohitsy taina hitanao lalam-panorenana io miteny hoe nareo maro anisa nomeny lalam-panorenana fahefana hampiasa ny volam-panjakana hampandroso ny firenena zahay natao hanakina sy hitondra sosikevitra lasa rozy koa za ro manohitsy ahy manohitsy ny mpanohitsy rehetra zay ny zavatra tsy azoko am'ty zavatra ty zaho zao de fa ny compte fako hoe ino zaho moa tsy mivakilohan zany lasa zareo koa no manohitsy ahy toerinareo zao nga mitondra an'ity firenena ty toery zay toerinao any eto tsika mianakavy faty eto isany nahaberesaka koa ny tsy nahitana ny tenanao a lehibe ny mpanohitsy ao amin'ny silomba-mabahoaka Andriamatoa Rajamampianina Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fivoriam-be ny ranomasina indianina sy hoe tsy nivoasa nareo sa de fa exprès avao tsy hony avy non fatatsika tsara ny fonctionnement fomba fanapahan-kevitsy ny gairajoely tsy anasanay zany izy tsy voasa zany non tsy manasa zany izy non fa za kosa no fanihona nandefa hafatra tamin'ny filoha iza moa anarany iny président Macron fa io resaka nataony zareo ny fa resanay tamin'ny premier ministre ny iza Maurice koa fa tsy izy mihitsy no anasanay za sy teny randrena solinaiko ty président comité olympique za sy teny tompony zany jeu des îles zany za no manome an'iny fanihona vita ny guerre joela mihitsy ny éliminé ahy tsy mahazo manao an'io anao izy satria izy mifiloham-pirenena fa lasa any amin'ny sport koa alinay mirahala karaha ty vana vo da tena hitohy avao ty aly nareo roy raha ny tena marina tsy hoe zao manao zao mialy nareo fa efa lasa za zany a za resaka asany any problème firenena no resaka za tsy manan'olana amin'iny ngay fa aza dinona fa ny fanapahan-keviny mety manimba raha maro fiainan'olo ka za lehibe ny mpanohatra za koa solom-bavambahoaka solon-tenim-bahoaka aho zay mahatonga miteny ary za tsy amiteny iny zao ny olana hoe mandray tsombony teny aty fa raha teneniko reny décentralisation hoe resaka rano e za nefa ny resaka rano fa tsisy taitra ny olona za ny novaoka malagasy nandritra miavatory zay nataoko fa tsisy taitra ny olona za nahery misy problème rano avaratsy misy problème rano atsimo misy problème rano antsinana ary azadino fa rehefa mipetraka le problème rano mifindramona ny olona zay mahatonga foko baka ty reo lasa maka any atsimo somary mandeha makany avaratsy atsy le rano problème rano de za nasany teny hoe Tananarivo koa mety ana problème rano satria zany Jean Rebord zany no nametsaka lac artificiel io mbola sotsoitsika mila fa mijery an'izany isika fa tsy za tsy manan'olana amin'izany za raha zao miteny zao andao tsika am'raha lahy andeha any ranobe hijery an'izany raha avy de ho hitanao eo andao tsika ho any an-daboy andao tsika hijery an'ny lalana hidirany raha zao de hosahanao ve nga raha joela hijery hoe 88 tonnes andeha hiditra eto Toliara eto mety hangataka audience aminy zany hoe ndao amin'ny fandalovana eto hoe ndao jerentsika zany le benetsiny karaha ia koa zao a olo ny manenty ahy hinaniko zao hainy zay manenty atsika io hainy Andriamatoa solomavambahoaka satsy de satsy ny resaka aminao ary mbo maro ny raha tiako hanontanianao ianao moa mba fa nampanantena fa manaraka mety mbo hisy raha hovolaninao toy ny mahazatra ny roa minitra ameko roa minitra anao mitina ny resakitsika mbaralahy teny zavatra anankiroa ihany tiako teneny ho atsika na premier ministre na nareo membre ny gouvernement
mba handramotry hoe mandehana tôbily nareo bakany 4x4 fa tsy mandeha taxi brosy miainga avy ana Tananarivo ho tonga Toliara eto zay nareo vao manao ino anaran'ty conseil des ministres io hainareo soa i am'izay raiky zay faharoa andriamatoa ingay andro Nirina Rajoelina mandaotsika andeha am'izao tanà zao any ma-invité-ko ia maha-député ahy etoa hijery an'izao ranobe zao alohan'ny hanampanao hevitsy de andaotsika andeha andaboyena alohan'ny hanampanao hevitsy tiain'olo hanao laky arivo hanao Dubainy tanà tiainay zany io mba Dubainay etya ain'olo isanao miami laky arivo tiainay vonoanao mandaotsika anety any raha zao fa natanànay ratiraty toy lafa avy andaboy ao zahay am'la batterie ao ataonao olo a Dubai any zahay ary hitanao mihitsy nandritra niny andro paka iny feno zahay ao zay mba invité-ko azy hoe toy lala andehanaka aminao re zao fa tsy hananovan'olo PowerPoint amy bureau avao ia na hananovan'olo tatitra de hanapa-kevitra raha ty fa mampisaraka ny malagasy tsy ampitsona nova tatitra i fa aleo hidiny fotony tsika de kaisia olo tsika mi raha lahy avao eny miaraka amy garde du corps nao mandalame zay moa sarotsy eka zay koa ny fandaratsiranjoany isorana manokana anao zay matoa solomavahoaka naneky ho vahina teto zay koa no ametsahanay veloma ho anareo tany tokantrano any nanaraka anay atry farany veloma tokolahy veloma toko vavy